Et nous recevons ce culte aujourd'hui pour une grande grâce pour nous. Et je vous salue donc, vous tous qui êtes déjà ici. Et je vous salue aussi chaleureusement, vous tous qui nous suivez en ligne. Voici ce qui nous fortifie certainement. Le Seigneur Dieu est tout le temps avec nous. Et vous qui êtes venus ici spécialement, vous avez un grand avantage car Jésus est parmi nous. Si vous le croyez vraiment, acclamez très fort le Seigneur. Et le groupe de louanges aussi. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ivavaka isika amin'izao fotoana izao ametraka ny fotoana rehetra izay ataontsika eto mba tena hoe iserin'Andriamanitra hiasa. Nous allons être en communion dans la prière maintenant pour commencer ce culte. Angataka ny namanato isika ivavaka avy hatrany. Et nous allons prier maintenant. Notre Père Céleste, nous te remercions encore pour ce jour que tu nous as donné. Merci car nous pouvons être ensemble dans ta maison ici. Ici, nous pouvons avoir ta présence. Ici, nous pouvons avoir ta parole. Ici, nous pouvons avoir ta bénédiction. Et nous te remercions aussi pour toutes les choses qui vont venir, les bonnes choses, les agréables choses et la nouvelle saison. Nous remettons également entre tes mains tous nos frères et sœurs qui vont rejoindre ce lieu. Fais qu'ils arrivent sains et saufs. Nous remettons aussi entre tes mains tous nos frères et sœurs qui suivent ce culte en ligne, qu'ils bénéficient aussi de ta présence et de tous tes bienfaits. Nous proclamons maintenant la victoire, nous proclamons maintenant ta pleine présence, Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hotoisantsika zany zao fampom-pivavana androany izao amin'ny alalan'ny hira zay hitariany reto ekipa ireto. Et nous allons maintenant entrer dans le vif du culte avec le groupe de louanges qui va nous faire entrer dans la session de louanges et adoration. Aorina ny hira anankitelo zay aniatanan'izy ireo atsika dia anokana fotoana anaovana vavaka isika rehefa avy eo. Et après une série de 3 louanges et adorations, nous entrerons aussi dans le moment de prière. Ka hoy aho hoe aoka nompotompo amin'ny fotsika rehetra isika. Et je vous invite donc, servez le Seigneur de tout votre cœur. Raisika mpitiavan-tanana ny mpitarika ny fiderana. Et nous acclamons le groupe de louanges avec nos acclamations. Toy izany te hatananao an Jesosy rehetra fa izy mendrika an'izany androany. Alleluia! Alleluia! Faly ve ianao androany? Andro mafaly ny androandroany sady izany ve? Dia ndao tsika hiary hitsangana avy hatrany a. Dia mialohan'ny tena hiderantsika dia saintsaina hoe matoa ianao a mbola natratra ity androandroany ity. Dia tsy nierinao na ny tanjakao na ny fahaizanao na ny volanao fa fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Matoa mbola afaka mankalazy sika ny tsingeritaona dia fahasoavan'Andriamanitra daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Dia andao androany tena hisaintsaina an'izany mihitsiny hoe ninona nanako Jesosy a dia tsisy avy amiko izany fa avy aminao irery ihany. Ka izany no antony hifaliantsika androany. Izy resy lahatra fa miaina ambany fahasoavana. Dia afatana mafy ho an'i Jesosy ary. Woo! Jesosy a, izany mahatonga anay hidera androany. Izany mahatonga anay handia androany. Satria resy lahatra izay hoe miaina ambany fahasoavana. Vous aussi qui êtes en ligne, aujourd'hui je vous invite à louer le Seigneur de tout votre cœur et à reconnaître que tout ce que vous avez, c'est juste par sa grâce. Et c'est pourquoi vous louez, c'est pourquoi vous chantez là de chez vous. Yeah! Ni fasoavan tup na tuzonay. Ni fasoavan ni tumu. Num na tuzawanay. Fam shampun ma shamadakla.
Lifasoavany tompo Lifasoavany tompo Nunatuzao andaye famindrampoly mbola maritra mandrakizay kahoana antsika fidery Sampatungana ide sampatungana yati sampatungana ye Anukuwasi sampatungana ima sampatungana ira Sachi sara sewa sampatungana idera Sampatungana ide sampatungana yati sampatungana ye Anukuwasi sampatungana ima sampatungana ira Sachi sara sewa nifitiavany Jehova Nifitiavany Jehova za mbola nanantsika tombonandro androany Nanantsika tombonandro dia mbola fitahiny mahatonga antsika velognany androany ohatra resy lahatra ny ao anatinao nifitiavany Jehova Nifitiavany Jehova Nanantsika tombonandro dia mbola fitahiny isanandro Nifitahiny mampatonga anay velona zao Isanandro ka zany mahatonga anay idera Sampatungana ide sampatungana yati sampatungana ye Anukuwasi sampatungana ipa sampatungana ira Sachi sara Jehova zany mahatonga anay idera Sampatungana ide sampatungana yati sampatungana ye Anukuwasi sampatungana ipa sampatungana mbô tsika iravoravo am' Jehova Jehova androany atongetenao dia resy lahatra amin'izany hoe tena misy fifaliana ao anatinao dia dehao Jesosy izy nameanao tanana izy nameanao tongotra izy nameanao fahasalamana dia avereny zany ho fanomezam-boninahitra anazy vonina ve ianao aufeufeo an' Jesosy ny tananao aetseo azy indray raha hoe tongotrao vatanao rehetrarehetra zao zany mahatonga anay ideran'izany zany eo Sampatungana ide sampatungana yati sampatungana ye Anukuwasi sampatungana ipa sampatungana ira Sachi sara Jehova Sampatungana ide sampatungana yati sampatungana ye Anukuwasi sampatungana ipa sampatungana ira zany mahatonga anay idera Sampatungana ide sampatungana yati sampatungana ye Anukuwasi sampatungana ipa sampatungana ira Sachi Sachitaha Jehova Sachi sara Jehova Sachi sara Jehova Alleluia resy lahatra any amin'izany hoe ianao tena tsara tokoa Andriamanitra tsara izy omaly tsara izy androany tsara foana izy mandrakizay tsy miankina ny zava-misy ny fahatsarany fa ninina zavatra lalovanao dia tsaro fa tsara foana izy dia androany dao akipitsika mihitsy ho masitsika dia saintsainy hoe be da be ireo zava-tsoa nataon'Andriamanitra hatramin'izay dao tsika hankasitraka fotsiny androany mety mbola be da be ireo zavatra iriantsika fa ndao androany atoky anazy dia hankasitraka fotsiny amin'ny zavatra rehetrarehetra ifalio ny androanao ifalio izay anananao hanomeza voninahitra an'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra. Oui Seigneur, nous sommes venus ici aujourd'hui juste pour être reconnaissants de tout ce que tu as fait. Parce que quiconque est venu ici aujourd'hui, ils ont sûrement reçu quelque chose venant de toi. Si ce n'est juste que la vie que nous avons, le souffle de vie que nous avons, toute chose que nous avons, nous sommes conscients, Seigneur, que ça vient de toi. Alors c'est pourquoi on va encore chanter aujourd'hui. C'est pourquoi on va encore te rendre grâce aujourd'hui. Parce qu'on reconnaît, Seigneur, que tout nous vient de toi. Yes.
pour tes bontés dans ma vie, Seigneur. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci, Seigneur. Pour te dire merci, reçois ma louange. Lisa no tungeton joania. Ok, no fin fakas chana na chemacha mnifuno recharecha. Chante encore une fois pour tes bontés dans ma vie. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire 10 000 langues ne pour te peuvent dire merci, suffire. Seigneur, pour toutes choses. Pour te dire merci, reçois ma C'est toi qui as guéri tous les malades dans cette église. toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Encore une fois, toi qui guéris les malades. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses Reçois à ma merveille, louange. reçois ma louange. Toi qui connais nos cœurs. Tu es le Dieu de Toi qui l'impossible. connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Reçois ma louange. De la Zoé, que pourrais-je t'offrir? Que-je t'offrir, oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles dans notre Qui vie. a fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, Seigneur, aujourd'hui? T'offrir, oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh De Seigneur. tout notre aide. Reçois notre Seigneur. action de grâce. Reçois notre louange. Reçois, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Dieu. Reçois, oh Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois aujourd'hui. Reçois ma louange. C'est ça. La tuguette c'est un joint. Tu es itarène, tu es un gata. Fate isocha fotsiny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Mety hoe firy-taona zay zay nanompanao firy-taona zao zay niaina teto ambony tany ity. Fa tsy hafanay Jesosy fa teo foana ny tananao. Nefa tsy nanakana ianao ny fahasoavanao, tsy nanakana ianao ny famindramponao, fa mbola namindra fo taminay foana ianao. Androany zay Jesosy tena resy lahatra hoe fahasoavanao natoy izao anay. Tsy misy raisiny izay, tsy mendrika akory izay Jesosy fa ianao daholo ny antony zavatra rehetrarehetra. Ka te hisaotra anao amin'ny fonay rehetra izay Jesosy. Tombo tsy nisy raisinao, tsisy ninonninonao, fa ny fahasoavanao no mbola nato zao ay, fa tsy haiko intsony zay ny afara, raha tsy nisy anao dia sangamby zay nanjoay misaotra anao. Tombo tsy nisy raisinao. Tsy nisy raisinao, Tsisy ninonninonao. Ianao natozao anay Jesosy. fa ny fahasoavana Ianao namonjy anay tao anaty lavaka. Ianao zao
mbola mahavelona anay tokoizao sy andro mifatanterana ianao Jesosy fanitianay misotro zao misaotra anay lago ianay Tompo tsy misy raha isinao sisiny nondinonao fa ny fahasoavanao fiainanao lasa fahiny rehetrarehetra dia jereo ianao ankehitriny tsy mendrika loatra ve ianao raha hipololotra fisaorana an' Jesosy androany mety mbola tsy hanananao ilay zavatra irianao rehetrarehetra fa efa io ianao efa toy izao ianao efa voavonjy ny fanahinao tsy any amin'ny hely tsony misy anao mendrika loatra ianao raha hisaotra an' Jesosy androany misaotra Jesosy mankasitraka Jesosy avy aminao ny zavatra rehetrarehetra dia omeny anao ny voninahitra omeny anao ny idera omeny anao ny saotra izay rehetra mendrika anao androany tsy misy raina dia aminay azaka hiteny hoe noho ny fahaizako nahazoko an'izao sy izao noho ny fiketrehako noho ny diplômako noho ny arenako fa androany izay rehetrarehetra dia iraisaina mihitsy hiteny hoe avy aminao ny zavatra rehetrarehetra dia averina aminao ny voninahitra rehetra Jesosy fara izao no toy izao tsisy aviamy koa fa avy aminao zao lay tsinotsinona le tao andavaky ny liona efa natsangana ozanaka irao mafy any tsika fiangonana irao mafy faraizao toy izao Jesosy Seigneur, voici le peuple que tu as racheté, le peuple que tu as sauvé par ton sang, qui reconnaît que tout vient de toi et qui s'humilie et te rend gloire, te rend la louange qui t'est due. Ifana tsangana uzanaka natsangana ifana tsangana
misaotra anao zahay ry andriamanitra io Nous te remercions, notre Dieu, satria andriamanitra tia anay rehetra ianao puisque tu es notre Dieu qui nous aime tellement. efa nomenao anay ny zanako alay tokana Tu nous as donné ton Fils unique, natao pasika teo ambony azy fijaliana Pâques pour nous sur la croix, mba ho famonjena ny fanahinay pour le salut de notre âme, mba ho famonjena ihany koa ny fiainanay amin'ny maha-olombelona anay pour le salut de notre vie ici en tant qu'être humain. misaotra ny amin'izany fitiavana lehibe izany Nous te remercions, notre Dieu, pour ton amour immense. misaotra anao ihany koa zahay satria manarika an'ity fotoana ity ianao Nous te remercions aussi, notre Dieu, parce que tu es ici présent parmi nous. amangy anay ny herin'ny fanenao masina androany Que la force de ton Saint-Esprit vienne nous visiter aujourd'hui. ka ho fahasoavanao anay ty fotoan-dehibe ity Et que ce culte soit une grande bénédiction pour nous. misaotra andriamanitra raha io Nous te remercions, notre Dieu. amin'ny anaran'i jesosy Au nom de Jésus-Christ. amen Amen. zay mia makatoerantsika rehetra Prenons place. eno tsara zao afatra apetrako amintsika rehetra manarika itony izao Écoutez attentivement ce message que je vous délivre maintenant. isika rehetra io dia miomana ny ho any an-danitra Nous tous qui sommes ici, nous nous préparons à rejoindre les cieux. ary miomana ihany koa andray an'ireo zava-tsoly lanitra mandritra fahavelomana eto ambonin'ny tany Et nous nous préparons également à recevoir tout ce qui est bien de nous des cieux. manoloana izay indrindra dia misy lalana tokony izorantsika Et par rapport à tout cela, nous devons nous préparer sérieusement. isika matsy tsy olon'izao tontolo izao fa olon'andriamanitra Parce que nous ne sommes pas des gens de ce monde, mais nous sommes le peuple de Dieu. tsy natao hanaraka ny fomban'izao tontolo izao tsika fa naraka ny fomban'andriamanitra Et nous ne sommes pas ici pour suivre ce que le monde fait, mais suivre les habitudes de Dieu. anisan'ny lalana tokony izorantsika dia reto anankiroa ireto Et parmi les habitudes et les voies de Dieu que nous devons suivre, il y a deux choses. mila mifandray amin'andriamanitra isika Nous devons avoir une relation avec Dieu. mila mifamatotra amin'andriamanitra isika Nous devons être attachés à Dieu. ary natao fiainana mihitsy izany tompoko Et que cela soit vraiment notre vie de tous les jours. ka ny fomba anankiray etsika mifamatotra amin'andriamanitra dia izao Et comment être donc attaché à Dieu? mila manokana fotoana manao vavaka isan'andro isika Nous devons réserver un moment de prière tous les jours. tsy mety mihitsy hoe ianao olon'andriamanitra miomana no any an-danitra ary miomana ny andra zava-tsolylanitra kanefa tsy mba mifandray amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka Ce n'est pas possible que toi tu te prépares déjà à rejoindre les cieux et tu te prépares à recevoir tous les bienfaits du ciel et tu n'as pas un moment chaque jour pour rencontrer Dieu. mila manokana fotoana manao vavaka isika Nous devons réserver un moment de prière quotidiennement. efa nilaza jesosy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva ny olon'andriamanitra Car Jésus a même dit, il n'est pas bon que nous ne prions pas chaque jour sans cesse. zay ny voalohany Voici la première annonce. fa ny faharoandray a dia mila mandinika ny baiboly isika zay mirakitra ny tenin'andriamanitra Et la deuxième annonce que je vous fais, c'est que nous devons lire et explorer la Bible. la parole de amin'ny alalan'io baiboly io ny afantarantsika ny tokony ataontsika amin'ny maha olon'andriamanitra atsika Et à travers la lecture de la Bible, nous savons ce que nous devons faire en tant que peuple de Dieu. ny famakiana baiboly ihany koa zany dia endrika anankiray ahafahantsika mifandray amin'andriamanitra na mifamatotra aminy Et donc la lecture de la parole de Dieu nous permet d'avoir une bonne relation avec Dieu. raha ohatra ka tsy hitan'andriamanitra iainantsika zay a dia tsy ho tomombana mihitsy ny fiainam-panahintsika Et donc si nous suivons vraiment ces deux choses, notre vie spirituelle sera très bien. ahoana jesosy raha tsy miray amika ianareo dia ho tapahana ny ratsana dia tsipy any ivelany ka hodorana Et Jésus même a dit, si vous n'êtes pas unis à moi, vous serez coupés comme les sarments et vous serez jetés au feu. ka mba tsisy ny fahatsopana tianana manompoka androany aoka iray amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy amin'ny alalan'ny fandiniana ny baiboly isika Et donc je vous exhorte, frères et sœurs, à partir de maintenant, pour que nous ne soyons pas déçus, je vous exhorte à garder votre relation avec Dieu, à prier, réserver un moment de prière et à lire la Bible. andaontsika itsakana amin'izao fotoa zao dia hivavaka hanao fifonana raha nisan'ireo olona nanao ambany zavatra ny fifandraisana amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka na
nanao ambanjavatra ny fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Et je vous demande donc de vous lever. Nous allons maintenant prendre un moment pour demander pardon dans le cas suivant. Si nous n'avons pas pu réserver un temps de prière quotidien et si nous n'avons pas pu encore réserver du temps pour la lecture approfondie de la Bible. Dia manomboka androany asa miverina amin'ilay fiainana teoloha izay tsy nety fatapao ny hevitra hoe iray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka aho ary iray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra aho. Et à partir de maintenant, prends donc la ferme décision de garder ta relation avec ton Dieu à travers la prière et à travers la lecture de sa parole. Apetrao fonao ny tananao dia andao hivavaka tsika rehetra. Pose ta main sur ton cœur et faisons la prière en commun. Samy manokatra ny vavany izy ary tena mivavaka manamafy ny fanakianao ho an'Andriamanitra. Que chacun ouvre la bouche, que chacun s'exprime, Toy izy mivavaka que chacun prie maintenant. mivavaha ny fonao manontolo. Prie de tout ton cœur. Roy ny devoly izay nanakana anao tsy hifandray amin'Andriamanitra hatramin'izay. Chasse le diable et ses œuvres qui t'empêchent d'être en communion avec Dieu. Tsy olon'izao tontolo izao ianao fa olon'Andriamanitra. Tu n'es pas quelqu'un de ce monde, mais tu es le Fils de Dieu. Noho izany andeha araky ny fomban'Andriamanitra ianao. Et donc maintenant, il faut que tu réfléchisses selon la pensée de Dieu. Isan'andro dia hifandray amin'Andriamanitra sy hifamatotra aminy. Chaque jour, tu seras attaché à Dieu et tu seras en communion totale avec lui. Manomboka androany dia porofonao amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fandiniana ny baiboly izany. Et à partir de maintenant, tu vas le démontrer à travers la prière et la lecture de la Bible. Mino aho fa ho akasitran'Andriamanitra ny olona rehetra mandeha arak'izany. Et je crois sincèrement que chacun d'entre vous qui allait dans ce chemin sera agréé par Dieu. Asa manaiky fitapitany devoly isika. Ne laisse pas le diable te tromper aujourd'hui. Ka ho amavaintsika tokoa ilay vavaka sy ny famakiana ny teny. Et que tu n'accorderas pas d'importance à la prière et à la lecture de la parole de Dieu. Aoka ijoro ka nohatra an'ireo devoly manamaivana ny manamaivana ny vavaka sy ny famakiana ny teny. Oppose-toi aux pensées de ce monde et au diable. Androany aza dia toero ny devoly. Oppose-toi aux œuvres du diable. Iratsika manao la hira hoe ô ny iran'i Jesosy. Et nous allons ensemble faire le chant, le sang de Jésus. Amen. Mananandranao zay Jesosy. Manandranao zahay. No mana ty ho ahy.
Mandesiai. Onirani Jesosi. Fakai. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro. Notre Père qui es aux cieux, Misaotra anao ny amin'ny famindrampo lehibe nomenao anay rehetra androany. nous te remercions pour ta miséricorde que tu nous as accordée aujourd'hui. Mihitsy zay fa namangy anay rehetra ny fanenao masina. Et nous croyons vraiment que ton Saint-Esprit nous a visités personnellement. Manomboka androany dia raisiny ho zava-dehibe ny fiainana manao vavaka. À partir d'aujourd'hui, nous prenons pour très important la prière quotidienne. Ho raisiny ho zava-dehibe ihany koa ny mamaky baiboly. Et à partir de maintenant, nous prenons beaucoup d'importance pour la lecture de la Bible chaque jour. Ataonay loha laharana eo amin'ny fiainanay izany. Et ce seront maintenant nos priorités dans chacune de nos vies. Tena ho fiainanay izany. Que cela soit vraiment notre vie. Misaotra Andriamanitra. Nous te remercions, notre Dieu. Apio zahay. Aide-nous, Seigneur, Mba handeha araka izany tokoa. pour aller dans ce chemin. Mba handeha araka izany tokoa. Pour aller dans ce chemin nouveau. Misaotra Andriamanitra. Nous te remercions, notre Dieu. Amin'ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus-Christ. Misaotra raha eo. Merci, Père. Amen. Amen. Makatoerantsika rehetra. Nous prenons place. Amin'izao fotoana izao tsika dia andao hitondra ny fanatitra. Izany hoe anome ho an'Andriamanitra. Et maintenant donc, nous allons procéder aux offrandes. Nous allons donc donner pour le Seigneur. Anome ny ampahafolokarenanao ianao. Nous allons apporter toute la dîme. Anome ny fanatitra fanaontsika hatramin'izay ihany koa ianao. Et nous allons aussi apporter les offrandes usuelles. Raha manao izany isika tsy hoe izay ny fombafombantsika ato amin'ity fiangonana ity. Et si nous le faisons, ce n'est pas par habitude, Fa teny ao anaty baiboly zany ka dia ampiaritsika. mais c'est vraiment ce qui est écrit dans la parole de Dieu et nous allons l'appliquer. Zay mino teny ka makatoa dia andray ny valiny tsara indrindra avy amin'Andriamanitra izy. Car si nous obéissons vraiment à la parole, nous allons recevoir la bénédiction qui est rattachée. Fa raha sanatria mirorosaina ianao ka tsy samana mpahafolokarena tsy sa manome ho an'Andriamanitra. Mais si tu es dans le doute et que tu n'oses pas donner la part pour Dieu, Dia mampanompo n'Andriamanitra amindra fo aminao any Andriamanitra. et moi en tant que serviteur de Dieu, je demande que Dieu soit miséricordieux envers toi. Andaontsika anao hira anankiray hiaraka amin'reto mpitaritra fiderany reto ao anatizay dia mahazo mandroso isika zay hitondra ny ampahafolokarena. Et à travers la louange que le groupe de louange va faire, nous allons apporter toutes les dîmes. Rehefa avy moa zany fanatitra tatazana eny an-toerana. Et après, ce sera les offrandes qui seront collectées à notre place. Ndao ary tompoko. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, oh Dieu, vraiment tu m'as étonné.
as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. 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 Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 ndombola tiaka mafiano wanandriamanitra. Acclamons fort le Seigneur. Haleluya. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Que la gloire soit à Dieu seul. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiomana andre ny tenin'Andriamanitra. Et maintenant, nous allons nous préparer à écouter la parole de Dieu. Ka dia mangataka ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Emile tsika androso hitondra zany afatra zany. Et nous demandons donc à Pasteur Émile d'apporter ce message. Alléluia. 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 Ndomba ity tanana mafy an'ny tompo isika. Acclamons fort pour le Seigneur. Raha mbola misy mafy ambonin'izany dia asandrasika ihany ny Acclamons tehaka. encore plus fort. Satria moa andro fety androany dia andao hiara isangana isika rehetra. Parce qu'aujourd'hui est un jour de célébration, levons-nous tous, Hideran'Andriamanitra, hisaotra an'Andriamanitra amin'ny Alléluia. louons Dieu et remercions Dieu par les Alléluia. Ho fisaorasika an'Andriamanitra noho ny amin'ny tsingerin-taona izay nomen'Andriamanitra ny ray aman-drenintsika izany. Pour remercier Dieu pour l'anniversaire de nos parents spirituels, Anao Alléluia intelo mafy be isika. nous allons dire Alléluia 3 fois très fort. Aorinan'izay dia te-tanana ho fiderasika an'Andriamanitra. Après cela, nous allons acclamer le Seigneur. Vonina ve ianao? Est-ce que tu es prêt? Asandrato ny tanan'izay vonina. Lève les mains si tu es prêt. Ao ary anisa telo dia anao Alléluia farak'izay mafy isika intelo isa roa telo. Je fais compter 3 et nous allons dire Alléluia très fort. 1, 2, 3. Alléluia. Te-tanana mafy be ho an'ny tompo. Acclamons très fort. Samy mahazo ny toeran'ny tompo. Vous pouvez prendre place. Akopio ny mason'ny nofo dia hivavaka isika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Ferme tes yeux et nous allons prier avant la parole de Dieu. Père Céleste, nous te remercions pour ta présence dans ce lieu. Nous te remercions pour ta parole ce matin. Nous te demandons, Seigneur, que ta parole produise la foi dans les cœurs et que ta parole porte beaucoup de fruits. Que ta parole soit accompagnée de puissance et de miracles rares
et que quelque chose prenne place dans nos vies et dans notre destinée pendant que nous écoutons ta parole. Merci Seigneur, que ton nom seul soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. 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 Yani voalohateny dia isaoran'Andriamanitra noho ny amin'ity fotoana anio ity zany. La première chose, nous remercions Dieu pour ce culte d'aujourd'hui. Isaoran'Andriamanitra satria noho ny aminy dia tafavoretondray isika mianakavy. Nous remercions Dieu parce que grâce à lui, nous sommes tous réunis ici. Alléluia. Alléluia. Faly miarahaba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra zay miaraka manompon'Andriamanitra amintsika eto amin'ity toerana ity dia ny mpanompon'Andriamanitra Randrianay Ravelona Adolphe Mivady. Nous saluons également les serviteurs de Dieu qui sont avec nous ici, le serviteur de Dieu, pasteur Andrianay Ravella et son épouse. Faly izahay pasteur noho ny amin'ny nanomezan'Andriamanitra tombonandro anareo. Nous sommes heureux de ce que Dieu vous ait donné un jour de plus. Satria santatry ny fandresena izany tombonandrom-pahavelomana izany. Parce que c'est le reflet de la victoire. Miarahaba ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Hery avy any Toliara izay miara manompon'Andriamanitra amintsika eto amin'ity toerana ity izany. Nous saluons également le pasteur Hery qui vient de Tuléar et qui assiste à ce culte avec nous aujourd'hui. Miarahaba sika rehetra ihany koa satria naharesy ianao ka tonga eto amin'ity toerana ity. Je te salue également parce que tu es victorieux et tu es venu ici. Alléluia. Alléluia. Ny tompone ombatsika tsirairay avy. Que le Seigneur soit avec nous tous. Ray sady ny fandresenao ety am-piandohana. Reçois ta victoire dès le commencement. Ray sady ny fitahiana ho anao ety am-piandohana. Reçois déjà ta bénédiction dès ce commencement. Ray sady ny fahasoavana ho anao ety am-piandohana. Reçois déjà ta grâce pour toi dès ce commencement. Ny amaranako azy dia miarahaba ny mpanaraka ny fandaharana rehetra any amin'ny toerana misy asika tsirairay avy. Je salue également tous ceux qui suivent en ligne ce culte. Satria ny elanelana dia sy mahasakana ny fahasoavana omen'Andriamanitra. Parce que l'espace n'arrête pas la bénédiction de Dieu. Hitahy anareo mpanaraka ny fandaharana ihany koa ane Andriamanitra Que izany. Dieu vous bénisse également, vous qui suivez le culte en ligne. Hiditra ao anatin'ny fitondrana ny afatra avy hatrany isika izany. Nous allons maintenant commencer par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Satria moa fankalazana ny isingerin-taona nahaterahana androany dia ilanonana isika. Parce qu'aujourd'hui est la célébration de l'anniversaire, alors nous allons le fêter. Ny tombonandrom-pahavelomana dia famindrapo avy amin'Andriamanitra. Les jours sont une grâce qui vient de Dieu. Ka ny loha-hevitry ny afatra eto androany dia ny amin'ny hoe ny famindrapon'Andriamanitra no manova ny tantaram-piainantsika. Et le thème d'aujourd'hui, c'est que la compassion de Dieu change l'histoire de notre vie. Raha iresaka foiny amin'ny mpanompon'Andriamanitra mitondra isika androany dia besaka ny azo ambara nefa fohy ihany no azo tenenina. Si nous allons parler de serviteurs de Dieu qui nous guident aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Satria raha mahita ny soratra eny amin'ny écran isika dia mahita n'le hoe 20 taona ny fiorenan'ny fiangonana Refi. Parce que si nous regardons ce qui est écrit sur l'écran, nous voyons que l'église Refi a été créée depuis 20 ans. Nefa raha ny fanimpona izay efa nataon'izy ireo dia sy 20 taona fotsiny fa efa any amin'ny 40 taona ny nampanompon'Andriamanitra azy. Et pourtant, ils ont servi plus de 20 ans, ils ont déjà servi pendant 40 ans en tant que serviteurs de Dieu. Midika izany fa teo amin'ny mandrakariva ny famindrapon'Andriamanitra natotsany an'izany adidy tao anatin'ny taona maro izany. Ça veut dire que la compassion de Dieu était toujours avec eux. C'est pour ça qu'ils ont réussi à accomplir tout cela pendant plusieurs années. Ka mendrika raha hifaly isika kristianina. Alors nous devons célébrer cela, nous, en tant que chrétiens. Hianatra isika androany mikasika ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Nous allons apprendre aujourd'hui en ce qui concerne la miséricorde de Dieu. Koa dia ndeha hiditra amin'ny famakiana ny teny avy hatrany isika. Alors nous allons tout de suite lire la parole de Dieu. Hovakina ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Romanina toko 7 manomboka amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 9:20. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 9, versets 15 à 18. Novakiko amin'ny teny malagasy zany dia rehefa avy eo vakina amin'ny teny frantsay. Romanina toko 7 manomboka amin'ny 5:5 ka hatramin'ny 9:20. Fa hoy izy tamin'ny Mosesy, izaho hiantra izay hiantrako ary hamindra fo amin'izay hamindrako fo. Koa dia sy avy amin'izay maniry na amin'izay mihazakazaka izany fa avy amin'Andriamanitra izay miantra.
fa hoy ny soratra masina tamin'ny farao izany no nanandratako anao mba hoentiko mampiseho ny heriko ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra koa izay tiany amin'ny ranafo no amin'ny ranofo ary izay tiany ho amafina fo no amafiny fo. Romains chapitre 9, versets 15 à 18. En effet, il dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Fa efa nafeny eo am-pelatanan'Andriamanitra ny famindrapo ho an'ny olona tiany amin'ny ranafo. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut faire grâce. Isika rehetra tonga eto zao dia noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra ny mbola nanasika tombonandro-pahavelomany. Nous tous qui sommes ici, c'est par la grâce de Dieu que nous avons des jours de plus pour vivre. Ary androany dia mamositra teny indray izahay amindra fo aminao ane Andriamanitra. Et aujourd'hui, nous relâchons encore la parole que Dieu te fasse grâce. Anome tombonandro maro ivelomanao indray ane Andriamanitra. Que Dieu te donne plusieurs jours pour vivre. Hitay anao indray ane Andriamanitra. Que Dieu te bénisse encore. Satria noho ny amin'ny famindrapony dia hanana tombonandro-pahavelomana tsara isika. Parce que par la miséricorde de Dieu, nous aurons des jours à vivre. Fantatry ny mpanao salamo fa ny famindrapon'Andriamanitra dia ilaina amin'ny andro-pahavelomana. Le psalmiste sait bien que la grâce de Dieu est nécessaire pour notre vie. Zany no nahatonga azy ireo sy ny sahatra nangataka ny famindrapon'Andriamanitra. C'est pour ça qu'il n'arrêtait pas de demander la grâce de Dieu, Mba hananany andro-pahavelomana lava. pour qu'il puisse avoir de nombreux jours pour vivre. Ndao zay revasika ny salamo fa 7:20 ny andininy voalohany sy ny faharoa. Nous allons voir Psaume chapitre 67, versets 1 et 2. Zao mivaky ny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Andriamanitra ane amindra fo aminay sy hitahanay hampamirapiratra ny tavany aminay ane izy mba ho fantatra ety ambonin'ny tany ny lalanao sy ny famonjenao any amin'ny zentilisa rehetra. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Fantatry ny mpanao salamo fa ny famindrapon'Andriamanitra no hananana tombonandro lava. Le psalmiste sait très bien que c'est par la grâce de Dieu qu'on peut avoir une longue vie. Andriamanitra nefa nanambara amintsika tamin'ilay romanina nivakisika teo fa mamindra fo amin'ny tiany amin'ny rana fo Andriamanitra. Et Dieu nous a dit à travers la parole que nous avons lue tout à l'heure qu'il fait grâce à qui il veut faire grâce. Tian'Andriamanitra ihany koa ny olona miankina aminy mba hangataka ny famindrapo eo aminy. Dieu veut également que les personnes qui s'attachent à lui demandent sa miséricorde. Tokony hangetaeta ny famindrapo avy amin'Andriamanitra isika. Nous devons avoir soif de la miséricorde de Dieu, Satria izany ny lalana hitahian'Andriamanitra asika. parce que c'est la voie par laquelle Dieu nous bénit, Satria izany ny lalana ahitasika ny tanan'Andriamanitra miasa. parce que c'est la voie par laquelle nous pouvons voir la main de Dieu agir. Nosoratanao anatin'ny Baiboly ny tantaran'ilay lehilahy atao hoe Bartimeo. L'histoire de l'homme appelé Bartimée était écrite dans la Bible. Izay voalazan'ny Baiboly fa zamby io lehilahy io. La Bible dit que cet homme était aveugle. Nanana olana tamin'ny fiainany izy. Il avait des problèmes dans sa vie Ary ny olana teo aminy dia sy nahitana vahaolana. et il n'a pas trouvé de solution par rapport à ce problème, Satria sy mba mahita ny fahitan'ny olona. parce qu'il ne pouvait pas voir ce que les hommes Sy voyaient. mba nahay mifaly tamin'ny fifalian'ny olona. Il ne pouvait pas se réjouir comme les autres personnes. Ny afara tamin'ny fanilikiliana azy zany. Il a été rejeté Satria teny ivelan'ny tanàna no nametrahana azy. parce qu'on l'a placé en dehors de la ville. Rehefa nandalo Jesosy Quand Jésus est passé, dia sy nanana zavatra nangatahany hafa sy ny famindrapo izy. il n'avait rien d'autre à demander à Jésus que sa miséricorde. Ny asoaso famindrapo avy amin'Andriamanitra izy. Il a demandé la miséricorde de Dieu. Besaka ny olona nanaka anazy mba hangina. Plusieurs personnes l'ont empêché pour qu'il se taise. Nefa sy ny sahatra ny azo famindrapo i Bartimeo. Mais il ne s'est pas arrêté de demander la miséricorde de Jésus.
taoriana ny fangatahany ny famindram-po amin'Andriamanitra dia nampahiratina ny masony. Après qu'il ait demandé la miséricorde de Dieu, ses yeux ont vu. Dia nahiratra indray izy. Et ses yeux ont vu désormais. Nahita ny fahasarana indray izy. Il a vu la bonté. Fahagagana avokoa ny iainany rehetra. Il a vécu dans le miracle. Tiako ny milaza aminao androandry. J'aimerais te dire aujourd'hui, Aorianan'ity fotoana ity ahita fahagagana ne ianao. après le culte d'aujourd'hui, tu verras des miracles. Ahita fahasarana ne ianao. Tu verras la grâce de Dieu. Satria hamindra fo aminao Andriamanitra. Parce que Dieu va te faire grâce. Halleluja. Alléluia. Hozaraiko anankitelo ny fanazavako ny amin'ity famindrapon'Andriamanitra ity. Je vais partager en trois l'explication concernant la miséricorde de Dieu. Ny voalohany dia fanazavana tsotsotra ny amin'ny atao hoe famindram-po. La première partie concerne l'explication de ce que signifie la miséricorde. Ny faharoa kosa dia ho fanazavana ny amin'ny endrika isehoan'ny famindram-pon'Andriamanitra. La deuxième partie concerne les manifestations de la miséricorde de Dieu. Ary fahatelo amaranako azy dia ny tanjon'Andriamanitra mahatonga azy hamindra fo amintsika. Et troisièmement, l'objectif de Dieu, pourquoi il nous fait grâce. Andao izy rehefa sika ny tapany voalohany dia ny amin'ny hoe fanazavana ny amin'ny atao hoe famindram-po izany. Alors nous allons voir la première partie, c'est-à-dire l'explication de ce qu'est la miséricorde. Fomba n'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mamindra fo amin'ny olona. C'est une façon de Dieu depuis le commencement de faire grâce aux hommes. Satria rehefa nivadika tamin'Andriamanitra i Adama sy Eva, Parce que quand Adam et Ève ont chuté, dia namindra fo tamin'izy ireo izy. Dieu leur a fait grâce. Ka na dia efa niala tamin'ny fanarahana azy i Adama sy Eva, dia teo ny famindram-pon'Andriamanitra. Et même si Adam et Ève ne l'ont plus suivi, la grâce de Dieu était là. Ka sy nahalany tamingana sika mbola misy tahak'izao ankehitriny izao. Et c'est ce qui existe encore actuellement. Ndao zay rehefa sika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Osea 2:4-5. Nous allons voir la parole de Dieu dans Osée chapitre 6, verset 6. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons lire au nom de Jésus. Fa famindram-po no sitrako fa sy fanatitra lasadra ary fahalalana an'Andriamanitra no ny fanatitra dorana. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Alléluia. Alléluia. Ny famindram-po dia famelan'Andriamanitra ny helontsika sy hatraika amintsika ny akony. La miséricorde de Dieu est la manifestation de la puissance de Dieu en nous. Sy misy marina na dia ray isika rehetra ireo. Aucun de nous n'est juste. Nefa noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia ho sara ny toy ny tantaram-piainanao. Et pourtant, par la grâce de Dieu, l'histoire de ta vie sera bien. Noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia makany amin'ny fahalebiazana ny fiainanao. Par la grâce de Dieu, tu iras dans la grandeur. Noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia ho hisy fitahiana eo amin'ny fiainantsika. Par la miséricorde de Dieu, il y a une bénédiction dans notre vie. Ary noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia ho sitranina ny aretina. Et par la miséricorde de Dieu, les maladies seront guéries. Alléluia. Alléluia. Ity teny ity dia manambara fa ny famindram-po no sitrak'Andriamanitra. Cette parole dit que c'est la miséricorde auquel Dieu prend plaisir. Noho izany hamindra fo aminao Andriamanitra. Alors Dieu te fera grâce. Maro ny olona mitanisa ny helony. Il y a beaucoup de gens qui parlent de leur force. Maro ny olona voafatotra noho ny amin'ny helony nataony dia sy mahasy afaka mamindra izy. Il y a beaucoup de gens qui sont attachés par les fautes qu'ils ont commises. Sy afaka miesika izy. Et ils ne peuvent pas marcher. Sy afaka manao zavatra mihoatra nefa vitany izy. Ils ne peuvent pas faire quelque chose plus que ce qu'ils ont déjà fait. Satria tahaka ny misy fandasana ao anatiny. Parce qu'il y a des problèmes dans leur vie. Andriamanitra androany hamindra fo aminao. Que Dieu te fasse grâce aujourd'hui. Sy ny fahotana vitasika teo aloha no isaran'Andriamanitra sika. Dieu ne nous juge pas pour les péchés que nous avons faits auparavant. Fa ny etaetatsika anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mais c'est la soif que nous avons de suivre la volonté de Dieu. Andriamanitra misy mijery ny androny tsy fahalalana. Dieu ne regarde pas les jours de notre ignorance, Fa mijery ny etaetanao kosa raha tena anaraka ny sitrapony anao. mais il regarde ta soif si tu veux suivre sa volonté. Ny fidy asika Andriamanitra anehoana ny famindram-pony. Dieu nous a choisis pour manifester sa miséricorde. Ny fidy asika Andriamanitra anehoana ny fahalebiazany. Dieu nous a choisis pour manifester sa grandeur. Ny anjara asika dia sy miverina amin'ny fahotana efa vita.
Notre part, c'est de ne plus revenir au péché que nous avons commis. Ny anjarasika dia niala amin'ny fahotana izay niainasika teo aloha Notre part, c'est d'écarter les péchés que nous avons vécus auparavant, mba hatonga an'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainasika. pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Jesosy dia nampianatra momba ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Voilà en ce qui concerne la compassion de Dieu. Zay rehefa sika ny atao Matthieu toko fasivy andininy fatelo ambin'ny folo. Ce qui est écrit dans Matthieu chapitre 9, verset 13. Ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons le lire au nom de Jésus. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-po no sitrako fa sy fanatitra lasatra. Fa sy tonga ihany sy ny marina aho fa ny mpanota. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jesosy mampianatra asika ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Jésus nous enseigne concernant la miséricorde de Dieu. Ary ny namitianany azy dia ny amin'ny hoe sy tonga ihany sy ny marina fa ny mpanota ibebaka. Et il l'a résumé en disant « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Raha tianao no lavandro iainana dia mila mibebaka amin'ny fahotana isika. Si tu veux avoir une longue vie, nous devons nous repentir de nos péchés. Raha tianao ny ahita ny famindram-pon'Andriamanitra dia mila mibebaka amin'ny fahotana isika. Si tu veux voir la bonté de Dieu, nous devons nous repentir de nos péchés. Satria Andriamanitra be famindram-po ny andriamantsika. Parce que notre Dieu est un Dieu de compassion. Jesosy mampianatra fa tokony hibebaka marina ny kristianina raha te hahita ny voninahitra Andriamanitra. Jésus nous a enseigné que les chrétiens doivent se repentir s'ils veulent voir la gloire de Dieu. Tokony hanenina amin'ny rasina tao ny olona te hahita ny voninahitra Andriamanitra. C'est ce que doivent faire les personnes qui veulent voir la gloire de Dieu. Ary aho ka hanapa-kevitra sy verina amin'izany fahotana izany tsony. Et nous devons décider de ne plus revenir à ces péchés. Afaka ho sitrana ny aretinao. Tes maladies peuvent être guéries. Afaka hivany olana misy eo amin'ny fiainanao. Tes problèmes peuvent être résolus. Afaka ho sara io fiainanao nisy ranomaso io. Ta vie peut être meilleure. Tsy maintsy mandresy ny zanak'Andriamanitra. Les enfants de Dieu doivent être Tsy victorieux. maintsy mandresy ny olona manompo an'Andriamanitra. Ceux qui servent de Dieu sont victorieux. Sy nateraka ho resy zany ny zanak'Andriamanitra. Les enfants de Dieu ne sont pas nés pour être vaincus. Omen'Andriamanitra andro lava iainana ianao. Que Dieu te donne une longue vie. Dia afatanana mafy ihany raha sitraka ao Acclamons zany. fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ny atao hoe famindram-pon'Andriamanitra izany dia fandresena ho an'ny kristianina. Ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu est la victoire pour les chrétiens. Efa maro ny kristianina ny aina aretina mafy. Beaucoup de chrétiens vivent dans les maladies, Fa noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia sitrana izy. mais par la miséricorde de Dieu, ils sont guéris. Maro ny kristianina efa ny aina ady mafy. Beaucoup de chrétiens vivent de grands combats, Fa noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia mpandresy izy. mais par la miséricorde de Dieu, ils sont victorieux. Androany raiso ny fandresenao. Aujourd'hui, reçois ta victoire. Raiso ny fandresenao. Reçois ta victoire. Raiso ny fandresenao. Reçois ta victoire. Raiso ny fanasitranana ho anao. Reçois ta guérison. Raiso le fanasitranana ho anao. Reçois ta guérison. Alleluia. Alléluia. Ampahirezy eo akaikinao io dia teneny hoe ny famindram-pon'Andriamanitra ny eo aminao. Encourage ton voisin et dis-lui que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Ny faharoa dia izao. Deuxièmement, Ny endrika isehoan'ny famindram-pon'Andriamanitra. les manifestations de la miséricorde de Dieu. Andriamanitra dia mampiseho ny famindram-pony Dieu nous montre sa miséricorde amin'ny alalan'ny fanafenana ny fahotasika. en cachant nos transgressions. Sy asehon'Andriamanitra miariary eny ny fahotana vitasika. Dieu ne montre pas tous les péchés que nous avons commis, Fa afeniny zany. mais il les cache. Satria sy tanjon'Andriamanitra ny hafa-baraka asika. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons ridicules. Raha ny fahotana vitasika tokoa no aseho dia efa sy miendrika ny ho velona isika. Si Dieu avait montré tous les péchés que nous avons commis, nous ne serions plus vivants. Fa noho ny amin'ny famindram-pon'Andriamanitra dia sy naseho izany. Mais par la miséricorde de Dieu, il ne Na les a fenina pas izany. montrés, il les a cachés. Fa tokony hiala amin'izany kosa nefa isika. Mais nous devons nous détourner de ces péchés. Ny olona mendrika ny famindram-pon'Andriamanitra
dia olona efa voafafa ny fahotany. Ceux qui reçoivent la grâce de Dieu, leurs péchés ont déjà été effacés. Ndao izery ny tenin'ny mpanao salamo sika ato amin'ny salamo faha 1:8 Nous allons voir ce que le psalmiste a dit dans Psaume chapitre 51, verset 9. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Afen'ny tavanao ny fahotako ary vonoy ny eloko rehetra. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Fantatry ny mpanao salamo fa ny fahotana dia hain'Andriamanitra amin'ny manafina azy. Le psalmiste sait que Dieu sait cacher les péchés. Sy misy zavatra sy hitan'Andriamanitra izany amin'ny fiainan'ny kristianina. Dieu voit toute la vie des chrétiens. Fa Andriamanitra manafina ny fahotasika. Mais Dieu cache nos péchés. Andriamanitra sy mampiseho ny fahotasika. Dieu ne montre pas nos péchés, Fa mamindra fo amintsika mandrakariva izy. mais il a pitié de nous chaque jour. Mamela ny helotsika mandrakariva izy. Il a compassion de nous chaque jour. Sy mitanisa ny efadisosika izy. Il ne liste pas nos fautes, Fa mitantana antsika kosa ho any amin'ny fahasarana. mais il nous conduit vers les bonnes choses. Manolotra ny tanany eo amintsika izy mba hanavitra ny fiainasika. Il nous tend sa main pour sauver notre vie. Ka dia noadonoiny ny fahotana vitasika. Alors, oublie les péchés que nous avons commis. Indraindray anefa ny mampalahelo an'ny kristianina indray ny miezaka manafina ny fahotany amin'Andriamanitra. Ce qui est malheureux, c'est que souvent les chrétiens essaient de cacher leurs péchés devant Dieu. Raha manafina ny fahotasika amin'Andriamanitra nefisika dia mazava ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Si nous cachons nos péchés devant Dieu, la parole de Dieu est claire. Sy fitahiana ho asika izany. Ce n'est pas une bénédiction pour nous. Tokony hoentina eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fahamendrehana. Nous devons apporter devant Dieu tous nos péchés. Tokony hifinana eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fahalavorariana. Nous devons nous repentir devant Dieu à cause de nos fautes, Mba hatonga an'Andriamanitra hamindra fo amintsika. pour que Dieu ait compassion de nous, Hatonga an'Andriamanitra hanala ny fahotasika. pour que Dieu puisse effacer tous nos péchés. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza izay manafina ny fahotany tsy ambinina. La parole de Dieu dit que celui qui cache ses transgressions ne réussit pas. Ndao zay rehefa sika izay teny izay ato amin'ny ohabolana toko fa 20. Nous allons voir ces paroles dans Proverbes chapitre 28, Andininy fa 13. verset 13. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay misotraka mahafoy azy no ahazo faminram-po. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Aoka sy hiezaka hanafina amin'Andriamanitra ny fahotana isika. N'essayons pas de cacher nos fautes devant Dieu, Fa Andriamanitra be faminram-po ny Andriamanitsika. mais notre Dieu est un Dieu de compassion. Indraindray rehefa tonga ny ady ao anatin'ny tokantrano misy ny olona tsirairay Parfois, quand le combat arrive dans les maisons de chaque personne, dia miezaka miaro ny tenany ny tsirairay mba ho marina. chacun essaie de se justifier. Nefa Andriamanitra mahalala ny fahamarinana. Mais c'est Dieu qui connaît ce qui est juste. Noho izany rehefa nanota ianao dia ny fibebahana amin'Andriamanitra ny tokony ho atao. Alors, quand tu as péché, tu dois te repentir devant Dieu Mba hatonga n'Andriamanitra hamindra fo amintsika. pour que Dieu ait compassion de nous, Hatonga n'Andriamanitra hamela ny helotsika. pour que Dieu nous pardonne. Satria efa fotoana fanehoan'Andriamanitra ny fahalebiazany zao. Parce que c'est déjà le moment où Dieu va manifester sa gloire. Fotoana hanehoan'Andriamanitra ny fahasarany zao. C'est le temps où Dieu va manifester sa bonté. Sambatra ny voavela heloka. Heureux ceux qui sont pardonnés. Sambatra ny voavela heloka. Heureux ceux qui sont pardonnés. Sambatra ny voavela heloka. Heureux ceux qui sont Fa pardonnés. izy no ahita ny tanan'Andriamanitra. Car ils verront la face de Dieu. Mba tianao ve no voavela heloka? Est-ce que tu veux être pardonné? Andao hibebaka marina isika. Repentons-nous devant Dieu. Andao tena hanapa-kevitra sy hiverina amin'ny fahotana isika. Effaçons tous nos péchés devant Dieu. Alléluia. 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 Sy sitrak'Andriamanitra ny iainasika ao anatin'ny fahotana raha lasa nabavy. Dieu ne prend pas plaisir à ce que nous soyons dans les péchés. Andriamanitra efa niantso asika tao anatin'ny maro. Dieu nous a déjà appelés parmi de nombreuses personnes. Andriamanitra efa nanavaka asika tao anatin'ny maro.
Dieu nous a déjà mis à part parmi de nombreuses personnes. Sy diso Andriamanitra ny fidy asy anao. Dieu n'avait pas tort quand il m'a choisi et qu'il t'a choisi. Te hanavaka ny fiainasika izy. Il veut distinguer notre vie. Te hampandresy asika izy. Il veut nous donner la victoire. Te hiditra ny sehatra amin'ny momba asika izy. Il veut intervenir dans notre vie. Saingy raha mbola eo amintsika ny fahotana dia tsy misy mampiavaka asika amin'ny olona tsotra. Mais si le péché est encore sur nous, rien ne nous différencie des hommes ordinaires. Mila miala amin'ny fahotana isika. Nous devons nous éloigner des péchés. Mila tapa-kevitra miala amin'ny fahotana isika. Nous devons décider de nous éloigner des péchés. Satria ny fandresesika dia ny famindrapon'Andriamanitra. Parce que notre victoire, c'est la compassion de Dieu. Satria ny vahaolana ho asika dia ny famindrapon'Andriamanitra. Parce que la solution pour nous, c'est la compassion de Dieu. Tena tia asika Andriamanitra. Dieu nous aime vraiment. Alléluia. 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 Sapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra anao? Est-ce que tu reconnais l'amour de Dieu pour toi? Manontany kely ny akaikina sapanao ve ny fitiavan'Andriamanitra? Demande à ton voisin, est-ce que tu reconnais l'amour de Dieu pour toi? Tena tia asika Andriamanitra. Dieu nous aime vraiment. Zay ny antony famindrapony. C'est pourquoi il a compassion de nous. Ny fahotana dia misy akony. Le péché a des résultats. Satria fahafatesana no tambony ota. Parce que la mort est le résultat des péchés. Mety maty ve ny fivelomanao? Si tu es en vie, Maty ve ny fahasalamanao? est-ce que ta santé est morte? Maty ve le fifankatiavanao anatin'ny tokantrano misy anao? Est-ce que l'amour que tu as dans ton foyer est mort? Say kendrika inona ny maty eo amin'ny fiainanao? Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Andriamanitra hanangana ny maty rehetra. Dieu va relever tout ce qui est mort dans ta vie. Satria hamindra fo amintsika Andriamanitra. Parce que Dieu a compassion de nous. Tsy mitanisany efa lasa izy. Il ne liste pas le passé, Fa mijery ny toe-pon'ny olona tonga eto amin'ity toerana ity. mais il regarde ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui sont ici. Toe-po manao ahoana ny ao anatinao androany? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Toe-po manao ahoana no entinao manompo an'Andriamanitra androany? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui quand tu sers Dieu? Toe-po manao ahoana no entinao manantena ny fiasan'Andriamanitra androany? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur quand tu espères que Dieu agisse aujourd'hui? Eto ny famindrapon'Andriamanitra. La grâce de Dieu est ici. Mialohany hidirako amin'ilay fahatelo farany dia hiditra ao anatina vavaka fo isika. Avant que je passe à la troisième partie, nous allons prier. Satria Andriamanitra mandinika ny toe-pon'ny olona tsirairay avy. Parce que Dieu observe ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Sy nahasakana azy anso asika ny eloka vitasika tany aloha. Les péchés que nous avons faits auparavant n'ont pas empêché Dieu de nous aimer. Fa Andriamanitra kosa androany hamindra fo amin'izay tena mangetaheta izany. Dieu aura compassion de ceux qui ont soif aujourd'hui. Aoriana ny vavaka ho ataosika eto dia ho isy fahagagana iseho eto amin'ity toerana. Après la prière que nous allons faire, il y aura des miracles ici. Satria rehefa mamindra fo aminao Andriamanitra dia misy fanasitranana eto. Parce que quand Dieu a compassion de toi, il y a une guérison. Rehefa mamindra fo aminao Andriamanitra dia misy vahaolana eto. Quand Dieu a compassion de toi, il y a des solutions ici. Mba mangetaheta ny famindrapon'Andriamanitra ve ianao? Est-ce que tu as soif de la compassion de Dieu? Akopio ny mason'ny nofo a. Ferme tes yeux, Apetra ao amin'ny fonao ny tananao ilany a. mets ta main sur le cœur Asany ratony elany. et lève l'autre main. Avereny zao vavaka izao. Répète cette prière. Jehova raina io, Éternel Dieu, Andriamanitra ianao. tu es notre Dieu. Jesosy tompo, Seigneur Jésus, Andriamanitra ianao. tu es notre Dieu. Fanahy masina o, Saint-Esprit, Andriamanitra ianao. tu es notre Dieu. Ity aho ilay olona nansoinao. Me voici, moi que tu as appelé. Mila ny famindraponao aho. J'ai besoin de ta miséricorde. Avelao ny eloka vitako. Efface tous mes péchés. Avelao ny fahotako. Efface toutes mes fautes. Mpanota sy mendrika aho. Je suis un pécheur. Efa nanao izay rasy aho. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Andriamanitra o, Père, mamindrafo amiko. aie pitié de moi. Mamindrafo amiko. Aie pitié de moi. Ilaiko ny famindramponao. J'ai besoin de ta miséricorde. Ilaiko ny famindramponao. J'ai besoin de ta miséricorde. Diovy amin'ny ranao sarobidy aho Jesosy. Lave-moi par ton sang précieux. Diovy amin'ny ranao sarobidy aho Jesosy. Lave-moi par ton sang précieux, Jésus. Androany aho Aujourd'hui,
iverina aminao indray Je reviens à toi. iverina aminao indray Je reviens à toi. mangetaheta fanafahanao J'ai soif de délivrance. mangetaheta famonjenao J'ai soif de salut. satria fantako Jesosy io Parce que je sais, Jésus, fa ny olona voavela eloka que ceux qui sont pardonnés dia mahita fahazarana voient ta bonté. ny olona voavela eloka Ceux qui sont pardonnés dia mahita fahalebiazana voient ta grandeur. raisiko ny famindram-po Je reçois ta miséricorde. raisiko ny famela-keloka Je reçois le pardon de satria mes péchés. natao azy zany Parce que c'est pour moi. misaotra Jesosy Merci Jésus. amen Amen. alleluia Alléluia. ndao tetanana ho an'i Jesosy isika Acclamons pour le Seigneur. niendrika isehoan'ny famindram-pon'Andriamanitra faharoa dia izao La deuxième manifestation de la miséricorde de Dieu, c'est ceci. miandry asika hamoa voatsara eo amin'ny Andriamanitra Dieu attend que nous portons de bons fruits. mamindra fo amintsika Andriamanitra mba hamikara asika indray Dieu a compassion de nous pour que nous portions du fruit. mamindra fo amintsika Andriamanitra mba ho hisy voa avy aminy mivoaka eo amin'ny fiainantsika Dieu a compassion de nous pour qu'il puisse voir des fruits dans notre vie. noho izany tononiko androany a hamovo tsara amin'ny fiainanao Alors je déclare aujourd'hui, ta vie va porter beaucoup de fruits. hamovo ny fahombiazana ny fiainanao Ta vie va porter des fruits de succès. manomboka hisy vokatra tsara eo amin'ny fiainatsika Il y aura de bons dia résultats afatanana dans mafy ho notre an'i vie. Jesosy Clamons fort pour le Seigneur. Luka toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fasivy Luc chapitre 13, verset 9. zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. angamba mbola hamoy izy fa raha zany dia ho kapainao ihany Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. misy teny somary manaitra eto amin'ity teny nivakisika ity Cette parole que nous avons lue satria misy hazo anankiray nandrasana amo nefa mbola sy nisy voty eo aminy fa raviny fotsiny concerne un arbre où on attendait des fruits, mais il n'y avait pas de fruits, juste des feuilles. nosoratana amin'ny baiboly misy ny tantaran'ity hazo anankiray ity L'histoire de cet arbre est écrite dans la Bible. izay hazo ny andrasana vo avy aminy C'est un arbre où on attendait des fruits, nefa mbola sy nisy vo ihany izy alors qu'il n'y avait pas de fruits. fa ny raviny mandoroboka no hitan'ny olona Mais il n'y avait que des feuilles que l'on pouvait voir. ny ravina dia manambara fahavelomana Il n'y avait que des feuilles sur cet arbre. fa ny voa kosa manambara fakatoavana Les fruits parlent de l'obéissance. zany hoe velona ity azo ty fa mbola sy nakato tamin'ny tanjona tiana ho hita eo aminy Ça veut dire que cet arbre était en vie, mais il n'a pas obéi à l'objectif qu'il avait pour lui. nisy adievitra be teo amin'io azo io Il y avait un grand débat sur cet arbre. ny adievitra dia ny hoe ho kapaina ve izy sa avelaniry Le débat, c'était est-ce qu'on va le couper ou on va le laisser? andriamanitra mamindra fo no hita On voit Dieu qui a compassion. satria andriamanitra ny teny aza mbola kapaina sao a mbola misy vo hipotra ihany eo aminy Parce que Dieu a dit, ne coupez pas encore. Peut-être qu'à l'avenir, donnera-t-il du fruit. raha lasana bavy sy mety ny mizanona ho kristianina sotry Chers frères et sœurs, sy mety ny izanonana ho mpamonjy fivoriam-bavaka fotsiny ce n'est pas convenable que nous soyons de simples chrétiens qui assistons à des cultes. fa mila ahitana voa ny fiainatsika Mais nous devons voir des fruits dans notre vie. mila mamokatra ny fiainatsika Notre vie doit porter des fruits. sy afaka nyzanona amin'io aretina io ianao Tu ne peux pas rester avec cette maladie. sy afaka nyzanona amin'io olana io ianao Tu ne peux pas rester avec ces problèmes. sy afaka nyzanona amin'io ady io ianao Tu ne peux pas rester avec ces combats. fa mila mangetaheta fandresena Mais tu dois voir la victoire. mila mangetaheta vaolana Tu dois recevoir les solutions. mila mangetaheta fanasitranana Tu dois avoir soif de guérison. maro nefa maty noho ny aretina nisy teo aminy Il y a beaucoup de personnes qui étaient mortes à cause de leur maladie. maro nefa rava fiainana noho ny ady nisy teo aminy Beaucoup de personnes ont déjà eu leur vie détruite à cause de leurs problèmes. satria sy fantany fa andriamanitra nahitan'io ady io ary ampandresy azy Parce qu'ils ne savent pas que Dieu voit ces problèmes et qu'il peut donner la victoire. androany mila misokatra ny maso-pahatakara asika
Aujourd'hui, nous devons ouvrir nos yeux. fa miandry vokatra avy aminao Andriamanitra. Mais Dieu attend des fruits venant de toi. Rehefa sy hamokatra ilay azo anankiray ny teninambara dia hoe ho kapaina izy. Si l'arbre ne porte pas de fruits, il est écrit qu'il sera coupé. Fa raha mahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra ianao dia sy ho kapaina izany ny fiainanao. Mais si tu comprends l'amour de Dieu, ta vie ne sera pas coupée. Ny ady misy aminao androany a dia ahitana ny fandresenao rapiso. Le combat que tu as aujourd'hui est pour manifester ta victoire de demain. Ny aretina misy eo aminao androany dia hanehoana aminao ny fahasaran'Andriamanitra rapitso. La maladie que tu as aujourd'hui, c'est pour manifester la guérison que Dieu va te donner demain. Noho izany tsy tokony ho kivy ianao raha mbola miatsikady androany. Alors tu ne dois pas être découragé si tu affrontes encore des combats Tsy aujourd'hui. tokony ho kivy ianao raha mbola miainao anaty aretina androany. Tu ne dois pas être découragé si tu vis encore dans des maladies aujourd'hui. Rehefa tonga eo aminao ny famindrapon'Andriamanitra fandresenao anao ty andro androany ty. Quand la compassion de Dieu arrive sur toi, ce jour est une victoire pour toi. Andriamanitra nefa miandry voa avy amintsika. Mais Dieu attend des fruits venant de nous. Raisy ny voan'ny fanasitranana. Reçois les fruits de la guérison. Anasitrana ny aretina rehetra Andriamanitra. Dieu va guérir toutes les maladies. Raisy ny voan'ny fandresena. Reçois les fruits de la Fa victoire. hampandresy ny manana ady rehetra Andriamanitra. Dieu va rendre la victoire à tous. Alléluia. Alléluia. Fifaliana ho anao ty andro androany ty. Ce jour est une joie pour toi. Somary ala kely am'le afatra eto ah. Je vais un peu m'écarter du message. Androany ankalaza ny anniversaire isika. Aujourd'hui, nous célébrons un anniversaire. Ny olona rehefa mankalaza anniversaire dia fitombotaona ny resahana. Les gens, quand ils célèbrent des anniversaires, ils parlent des années. Ny fitombotaona dia fandresena L'augmentation des années, c'est une victoire. satria mitombo indray ny androm-pahavelomana. Parce que nous avons des jours de plus pour vivre. Ao anatin'ny fankalazana misy fandresena goavana ray sy ny tsirairay avy. Pendant la célébration, nous recevons tous une grande victoire. Ho anao izay mangetaeta taona maro ivelomana dia manana finoana sahady fa Andriamanitra ampitombo ny androm-pahavelomatsika. Pour toi qui as soif d'une longue vie, et la foi que Dieu est la source de notre vie. Satria ny olona mahay misaotra dia mendraka mbola omena ihany. Parce que ceux qui savent remercier sont dignes de recevoir encore. Isaosan'Andriamanitra isika noho ny amin'ny tombonandro nomeno ny mpanompony. Nous remercions Dieu pour les jours qu'il a donnés à son serviteur. Noho izany rehefa misokatra fisaorana ny vavanao dia hanome tombonandro anao ihany koa Andriamanitra. Et quand ta bouche s'ouvre pour des remerciements, Dieu va aussi augmenter tes Satria jours. eto ny famindrampona Parce Andriamanitra. que la compassion de Dieu est ici. Alléluia. Alléluia. Tandremo fa misy teny mampitahotra ato amin'ny Baiboly. Prenons garde parce qu'il y a des paroles dans la Bible. Donc izy rehefa sika marika toko faraika ambin'ny folo andiny ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Regardons par exemple Marc chapitre 11, versets 13 à 14. Marika toko faraika ambin'ny folo any andiny ny fahatelo ambin'ny folo sy ny faefatra ambin'ny folo ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Marc chapitre 11, versets 13 à 14, je vais lire au nom de Jésus. Ary nasezo aviavy anankiray nandravi ere lavidavitra izy dia nakeo fa toa nahita voany eo aminy kanjo noho ny tonga teo aminy izy dia sy nahita na inona afa sy ravina ihany fa sy mbola tonga ny tao-pamoazany aviavy. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe aza misy mihinana voa aminao intsony mandrakizay ary ny mpianany nare izany. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Efa naverimberiko tery aloha fa olona ny fidin'Andriamanitra isika tsirairay avy ireo. J'ai déjà dit au début que nous tous, nous avons été choisis par Dieu. Ny anton'ny fidianana asika dia mba hanehoan'Andriamanitra fa misy izy. La raison pour laquelle il nous a choisis, c'est pour manifester qu'il existe. Noho izany olona miavaka isika. C'est pourquoi nous devons écouter. Mahita fifaliana ao anaty ranomaso. Nous devons voir de la joie dans les pleurs. Mahita fifaliana ao anaty ady. Nous devons voir de la joie dans le feu. Sy hoe ny adiny tsy misy fa ianao hifaly. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de combat, mais tu es toujours dans la joie. Sy hoe ny adiny tsy misy fa ianao mpandresy. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de combat, mais tu es victorieux.
Jesosy nijeren'ilay aviavy anankiray. Jésus a regardé le figuier, Ary raha ny voalazan'ny Baiboly dia mbola tsy fotoana famoazan'ilay aviavy io. et ce que la Bible dit, ce n'était pas encore la saison des figues. Nefa Jesosy nitaky voa avy aminy. Et pourtant, Jésus a demandé des fruits. Raha fijery amin'ny maha-olombelona dia tahaky ny filambaniny zany. En tant qu'être humain, c'est comme s'il demandait n'importe quoi. Satria mbola tsy fotoam-pamoazana no takiana voy izy. Parce que ce n'était pas la saison des figues et il demandait des fruits. Averiko le nolazaiko Je fa répète, na dia ao anaty ranomaso aza dia ahita fifaliana ianao. même dans tes pleurs, tu trouveras de la joie. Na dia ao anaty ady aza dia ahita fandresena ianao. Même dans tes combats, tu trouveras la victoire. Satria Andriamanitra tsy voafehy ny fotoana. Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Tsy voafehy ny fotoana Andriamanitra. Dieu n'est pas limité par le temps. Betsaka ny olona ao anatin'ny fahanterana rehefa marary izy dia miteny hoe aretinanitra. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la vieillesse. Quand ils sont malades, ils disent que c'est une maladie de vieillesse. Hiverina ho tanora indray ny taova rehetra ao anatinao. Tous tes organes redeviendront jeunes. Ninona aretina mahazo anao hainy tompo manasitrana. Quelles que soient tes maladies, le Seigneur sait les guérir. Satria tsy voafehy ny fotoana Andriamanitra. Parce que Dieu n'est pas limité par le temps. Nisy taky vota amin'ny aviavy Jesosy. Comme concernant ce figuier, il a demandé des fruits. Raha nomena micro le aviavy dia niteny hoe mbola tsy fotoam-pamoazako tompoko. Si le figuier a fait une bouche, il aurait dit, ce n'est pas encore la saison des figues. Saingy Jesosy tsy te halala ny fotoana. Mais Jésus ne voulait pas savoir la saison. Fa ny fantatry Jesosy rehefa izy no nifidy dia mamokatra ianao. Mais ce que Jésus sait, c'est que quand c'est lui qui choisit, tu portes des fruits. Rehefa izy no mifidy ho sisana ny aretinao. Quand c'est lui qui choisit, tes maladies sont guéries. Rehefa izy no mifidy hiva ny olana misy ao amin'ny fiainanao. Quand c'est lui qui choisit, tes problèmes sont résolus. Mila ny famindrapon'Andriamanitra isika. Nous avons besoin de la compassion de Dieu. Halleluja. Alléluia. Manomboka amin'ity androandroany ity dia manomboka manana etaeta amo. À partir d'aujourd'hui, aie la soif de porter des fruits. Ho vavolombelona amin'ny olona ny fanasitranana anao. Tu seras témoin pour tes guérisons. Ho vavolombelona amin'ny hafa ny fandresena iainanao. Tu seras témoin pour la victoire que tu vis. Ho vavolombelona amin'ny hafa ny fitahiana ho raisinao. Tu seras témoin des bénédictions que tu reçois. Halleluja. Alléluia. Tsy mandretehaka avy amin'ny Jesosy a. Acclamons fort pour le Seigneur. Endrika isehon'ny famindrapon'Andriamanitra fahatelo. La troisième manifestation de la miséricorde de Dieu, Miaro asika sy ho lany ritra Andriamanitra. Dieu nous protège pour que nous ne périssons pas. Andriamanitra miaro asika mba ho ela velona. Dieu nous protège pour que nous ayons une longue vie. Manome tombonandrom-pahavelomana asika Andriamanitra. Dieu nous donne des jours pour vivre, Mba hanehoany ny famindram-pony. pour manifester sa miséricorde. Veriko vakina le Luka toko fahatelo ambin'ny folo manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Nous allons relire Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Voici ce qui est écrit au nom de Jésus. Ary tamin'izany andro zany dia nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjony Galiliana izay naharoaron'ny Pilato tamin'ny fanatin'ny rany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe ataonareo va fa ireny Galiliana ireny mipanota mihoatry ny Galiliana rehetra satria nozoniny izany zavatra izany izy. Sia ho izao aminareo fa raha sy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 7 ireny izay nazeran'ny tilikamo tao Siloama ka maty ataonareo va fa mpanota mihoatra ny olona rehetra izay monina ato Jerusalema ireny. Sy ho izao aminareo fa raha sy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude,
vous périrez tous de même. Ity amin'ny teny français ity dia mazava be. Misy zavatra mila ovana. Ce qui est écrit ici est très clair. Il y a des Mila choses que manova nous ny devons fomba changer. fiainana isika. Nous devons changer d'attitude. Satria ny famindrapon'Andriamanitra no mahalava andro iainana asika. Parce que c'est la grâce de Dieu qui nous bénit. Nisy mpanota ny tenenina eto amin'ity soratra ity. Dans cette parole, il y a des pécheurs dont on parle. Fa sy izy irery ihany no manota fa ny olona rehetra izay samy tafalasaka tao anatin'ny fahotana avokoa. Mais ce ne sont pas eux seuls qui sont pécheurs, mais toutes les personnes sont des pécheurs. Amafisiny Jesosy anefa fa ny olona voavela eloka ihany no mendrika ny famindrapon'Andriamanitra. Mais Dieu confirme ici que seuls ceux qui ont été pardonnés sont dignes de la miséricorde de Dieu. Mila tena miala amin'ny fahotana isika raha lasa anabavy. Nous devons vraiment nous éloigner des péchés, frères et sœurs, Mba hahatonga asika hita amin'ny voninahitr'Andriamanitra. pour que nous puissions voir la gloire de Dieu. Fotoana anehoan'Andriamanitra ny heriny zao. C'est le moment où Dieu va manifester sa puissance. Fotoana anehoan'Andriamanitra ny fahasarany zao. C'est le moment où Dieu va manifester sa bonté. Ka raha samy ahita ihany dia aleo ianao no mandray fahasarany. Et si nous allons recevoir, que ce soit toi qui reçoives cette bonté. Ka raha samy misy ihany dia aleo isika no mandray ny voninahiny. Et si cela existe, que ce soit nous qui recevons sa gloire. Satria manavaka ny olona manompo tokoa Andriamanitra. Parce que Dieu distingue son peuple. Teneno ny tenanao hiavaka ny fiainako. Dis que ta vie va être distinguée. Satria hiasa ato anatiko Andriamanitra. Parce que Dieu agit dans ma vie. Miavaka ny fiainako. Ma vie se distingue. Satria mamindra fo amiko Parce que Andriamanitra. Dieu a compassion de moi. Alleluia. Alléluia. Faranako sahady ny fitondrana ny afatsy. Nous allons clôturer ce message. Ny fahatelo farany dia zao inona ny tanjon'Andriamanitra ka mahatonga azy hamindra fo amintsika. Troisièmement, quel est le but de Dieu pour qu'il ait compassion de nous? Manana tanjona goavana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dieu a un grand but dans notre vie. Dia sy inona zany fa hitondra asika ho amin'ny fiainana mandrakizay izy. Ce n'est autre que de nous conduire dans la vie éternelle. Aza tao ambanin'ny zavatra eo amin'ny fiainanao fa misy ny fiainana mandrakizay. Ne prends pas à la légère l'existence de la vie éternelle. Tokony ho sain'ny kristianina mandrakariva fa raha miala eto izy dia misy ny fiainana mandrakizay. Les chrétiens doivent toujours penser que s'ils vont quitter cette terre, il y a la vie éternelle. Ao ny tena fifaliana iarahasika amin'ny Jesosy. C'est là qu'il y a la vraie joie avec Jésus. Andriamanitra mamola volatsika mba ho mpandova fiainana mandrakizay. Dieu nous forge pour que nous héritons la vie éternelle. Izay ny fototry ny famindrapon'Andriamanitra. C'est le fondement de la miséricorde de Dieu. Zany no antony amindran'Andriamanitra fo amintsika. C'est pour ça que Dieu a compassion de nous. Miala nenina amiko sy aminao Andriamanitra. Dieu nous attend, moi et toi. Ka raha tapa-kevitra hiala amin'ny fahotana isika Et si nous nous éloignons des péchés, dia azo antoka fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. c'est assuré que nous allons vers la vie éternelle. Fa raha sanatria kosa ka sy hiala amin'ny fahotana Mais si nous ne nous éloignons pas de nos péchés, dia efa nambara tamin'ny tenin'ny vakisika teo aloha c'est déjà écrit dans la parole que nous avons lue, fa ho kapaina isika. que nous serons coupés. Zany hoe sy ho azo antoka handova fiainana. C'est-à-dire que ce n'est pas assuré que nous ayons la vie. Aoka ho fantatrao fa sy mandrakizay ny eto ambonin'ny tany. Sache que ce n'est pas pour l'éternité que tu es sur terre. Fa ny olo-marina sy mahisy kosa dia handova fiainana mandrakizay. Mais ceux qui sont justes hériteront la vie éternelle. Engane isika tsirairay avy tonga eto handova fiainana mandrakizay. Que nous tous qui sommes ici, nous héritons la vie éternelle. Engane isika tsirairay avy tonga eto samy anana fanantenanany amin'ny fiainana mandrakizay. Que nous tous qui sommes ici, nous ayons l'espérance de la vie éternelle. Jesosy sy hamelana ho raraka izany. Dieu ne va pas te laisser. Raha voniny ianao dia hampandresy anao Andriamanitra. Si tu es prêt, il va te donner la victoire. Tao anakombona ny kahie na izay eny tanana dia akipio ny mason'ny nofo. Ivavaka indray isika amin'izao fotoana izao. Ferme tes yeux, nous allons maintenant prier. Avereny izao vavaka izao. Répète cette prière après moi. Jesosy eo misaotra anao aho. Seigneur Jésus, je te remercie Fa nampahafantarinao aho ny fahamarina. parce que tu m'as fait connaître la vérité. Ny fiainana mandrakizay no natao aho. La vie éternelle est faite pour moi. Raha tonga ny fotoana sy maintsy ialako ety Quand le moment viendra où je quitterai cette dia terre, ara-paly aminao ao amin'ny mandrakizay aho. je serai dans la joie avec toi pour l'éternité. Ny androm-piainako sisa Jesosy eo Le reste de mes jours, Jésus, dia anarahako ny sitraponao. je suivrai ta volonté. Tsy hiverina amin'ny ratsy efa vitako aho.
Je ne fais pas refaire les péchés que j'ai commis. anova ny fomba fiainako aho Je fais changer d'attitude satria ianao nefa mitaridalana parce que c'est toi qui me conduis. misaotra tompo fa mampandresy ahy ianao Merci Seigneur parce que tu me donnes la victoire. satria sy efako zasa mirery izany Parce que je ne peux pas le faire tout seul. fa vitako zany miaraka amin'ny fanahy masonao Mais je peux le faire avec le amin'ny Saint-Esprit. anaran'i jesosy Au nom de Jésus. ndao sika te tanana mafy fisaorasika anao Acclamons fort pour le Seigneur. Tika mafany tompo isika rehetra tompoko. Alleluia. Avetrany isika dia iroso amin'ny fandarana manaraka ka mangataka ny rahalahy avy ato tompoko. Alléluia. Alléluia. Dia faly miaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako raha mijoro ety anoloana dia mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra paster Adolphe Mivady izay ahafahana mandray fitenenana ity dia miarahaba ihany koa ireo mpanompon'Andriamanitra izay manatrika itony. Ka izay no ela fa tonga dia iroso amin'ny fandarana manaraka isika izay antony lehibe androany izay natao antsika iarabana indreo ray aman-drentsika ireo noho ny fahatratrarany fitsikarenan'ny taona anaty iarahany. Amen. Amen. Dia mino aho fa efa vonina daholo tsika rehetra. Vonina daholo ao faofay ny tanan'izay vonina e. Ao faofay ihany ny tanan'izay vonina. Hiara-faly amin'izy ireo tsika. Dia androany zany anokana fotoantsika irabanan'izy ireo eto amin'ny toerany ity dia milohan'izay nefa dia andehantsika aloha notra fahamezana fiarahantsika amin'ny faly miaraka amin'izy ireo araka izay efa nanentanantsika tany aloha rehetra tany zany dia zao zany ny ataontsika asisika arina eto anoloana eto dia mandroso isika avy any ariana manomana ireo rahalahy izay efa tompona ndraikitra amin'izany tonga dia manentana avy hatrany dia olona tonga dia mandehantsika fa mandeha be ny fotoanantsika izay tsy ahafahantsika mibahana ela be eto zany dia mandroso ireo rahalahy manentana ny olona dia tonga dia alefa izany tonga dia mandeha avy hatranytsika dia ianao kosa nefa sambany ianao vandroany vao tonga eto tsy anakananao tsy androso nefa izany fa tonga dia mandroso ianao mamezana mitondra fahamezanao n'izy ireo izay raha tsika miaraka mifaly amin'izy ireo zany tsangana daholo zany tsika rehetrarehetra tsisy na dia ray aza mipetraka eny amin'ny boin eny fa tonga dia mandroso avy hatranytsika tondra zay fahamezan'izay zany tompoko. Vai la rai con l'uomo miawe, isande
Alléluia. Alléluia. Tao mafy any nitehaka zany hoe fitehaka nefa tia mahafinaritra be zany. Dia ao anatin'izay zany dia miomana ny groupe 11 ka hatramin'ny 20 zany a tonga dia mandroso avy aty ny solotena fa mandeha be ny fotoanantsika zany 11 ka hatramin'ny 20 tonga dia mandroso aty anoloana zany dia miomana ireo tanora izay andray anjara manaraka zany a fa mandeha be ny fotoanantsika zany. Aiza le tanora tonga dia miomana avy an-trantsika tompo. Dia mandeha ny akaigna zany le solotenantsika dia ao anatin'izay zany dia andray anjara hira dia izao zany nanaovantsika azy aloha alefantsika aloha zany ny tanora dia aventsika mandrayindray mandehantsika zany a hiakatra aty anoloana tompo dia mipetrakantsika rehetra na fa tsitsy mitsangana tompo. Ianary nisy hira noforononay tanora vao vita voaingana le izy ho anareo mivady dia ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra namorona ny artiste ao am-piangonan'ny hira dia ity mba vitanay tanora fahazavana dia tena atolotra mpitiavana be ho anareo Afamitianao, raina yampanayanao, samatani fibamanananao, nifandivini tone, yanao teu fone, fikelezanao waina tiufone, afamitianao, raina Sufani sana, ni fandibini tone, yano nyana, tumbunwani lani tafisina. Atutra ptiavana be, hey. Vavakano zaimba wela ben Pastela tovrandi anai vraven Na yevani siasa Renyala tamina Baba zembona nuana hana Vamitiana Rene yampana yana Samatani fiba mananana, nifandibini tone, yano telefone, fikeleza na waina tiufone, hafamitiana, feleze mananana, nenyo sufani sana. Fandibini tone, yefunyana, tumbumani lani tafisina, afamitiano, lana yampana yano. Tina inarewe,
sambatrandre fifamananana ny fandimby ny taona fianao teo fona fikelezana hoaina tsy ho fô Alléluia. Dia soratsika mitovy hoe zay amin'izao fotoana izao dia andray ireo iray aman-drenitsika hiakatra ety anoloana zany amin'izao fotoana izao ka hitsangantsika rehetra dia hitehaka betsika afandraisantsika an'izy ireo androzy ety anoloana zany tompo izany. Aleo va ny famantarana an'izany Alléluia. Dia tehaka masika maritsika izany rahantsika mifaly miaraka amin'izy ireo izany. Dia tsy ho lava tady intsony pastera satria mandeha be ny fotoanantsika. Noho izany indreto izay fiangonana izay miditra amin'ny folo izay ndraiketanareo. Noho izao fitsingerena ny taonany miditra amin'ny valo azafady tompoko izay ndraiketanareo izany. Tonga manokana izao fotoana izao zay tompoko noho izao fitsingerena ny taona nahateranareo dia faly izahay miaraka mifaly aminareo. Noho izany dia manolotra izay izay vokatra mifonay ka ny vokatra mifonay voalohany indrindra izay aterinay sy atolotra ianareo akoatran'izay famelona izay tonoinay rehefa avy eo dia ngamba mivavaka ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika amin'ny maha kristianina antsika. Noho izany izay fiangonana dia tonga dia hanokana fotoana hanokana vavaka ho anareo dia hitodika amin'izy ireo tsika fiangonana dia atolotsika ety anoloana ny tanantsika dia tonoiny ao anatrehan'Andriamanitra izay fantatsika hoe inona mbola tian'Andriamanitra ataony izy ireo eo am-ponao izay ao am-ponao zany dia tonoiny ao anatrehan'Andriamanitra inona mbola tianao ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'izy ireo zany. Tonoiny ao anatrehan'Andriamanitra zany izay misaotra anao izay n'Andriamanitra rainay. Makasitraka mame voninahitra nareo indrindra izay amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny tendranao ity izay fiangonana miditra amin'ny valo izay manokana izao fotoana izao irana mifaly amin'ny reto bavonao reto Andriamanitra noho izao fitsingerena ny taona nahaterahan'izao dia mankasitraka anao izahay mame voninahitra anao izahay ary mangataka aminao indrindra ihany koa Andriamanitra ny fahasoavanao ny famindraponao dia ataonao izy hoe mandrakariva izany nandronalina ary meo azy ny tolotsaina toro lalana izay fantatrao fa mety Andriamanitra ho fampandrosoana amin'ny fanjakanao manomboka eto amin'ity toeran'ity manerana ny tanàna Antananarivo manerana amin'ny Madagasikara manerana izao rehetra izao Andriamanitra izao tolotra izao Andriamanitra izao dia anao namety tolotsaina izy ireo fanerin'ny ozina kosa ny fanahy ratsy ny asana devily rehetra fonany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany atolotra hoe ampiaran-tan'Andriamanitra fiain'izy ireo hiasa mahery amin'ny fianatry ny ankonany ianao ary mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa amin'ny rehetra ianao tena ny ady nisaotra amin'ny voninahitra ve sy atolotranao raha eo mankasitraka anao indrindra izay voninahitra venona sy atolotranao Andriamanitra eo saotra betsaka anao raha koa izay fiangonana anao hoe amen. Dia manaraka izany pastera mivady dia misy moa ny zavatra kely voahomana vokatra ny fonony fiangonana kely dia kely tokoa teo amin'ilay fitenenana hoe
tratrehitra babatana ka mifomo mamena azy atolotra ampitiavana ary ampanajanjany tompoko fanampan'izay dia misy ny hoe mofo mamy ziomarika samy fety zany a atolotra ampitiavana ny koa zany tompoko atolotra ampanajana farany dia faramoa ny akamarona reto dia maro be izahay mihitsy efa ny akamaron'ireo fiangonana rehetra manontolo ireo a no zao fitserena ny taona nateranareo zao dia tian'oloka anareo nefa noho ny amaronay dia tsy afaka anao zany zay fa zao ny ataontsika fiangonana anao bezo torakitsika dia miteny mana hoe tianay be nareo pastera tolo mivady manisa telo ray roa telo dia tonga dia torakitsika zany isa roa telo tianay zay zany tompoko tainarina misaotra an'Andriamanitra tokoa izay mivady a ny amin'izao tsingerin-taona naterahanay izao raisinay fahasoavana lehibe ny nanomezan'Andriamanitra ny tombonandro havelomana ny tenako misaotra ny tompo feno 19 taona raha matovadiko indray a dia misaotra ny tompo fa feno 14 taona lay sary nasehon'ilay tanora teo moa zany a le sary voalohany misy an'ny madama manao akanjo mena be iny miaraka miloko mena tena mena dia sary tany amin'ny 10 taona 15 taona 15 taona lasa dia le sary teo ambany indray a dia sariny mivady tamin'ny 17 taona lasa dia misaotra ny tompo zany izahay dia misaotra nareo ihany koa ny amin'ny fiarabanareo anay no zao taona no zao tsingerin-taona natiaranay zao a tena falibe zahay profo zao fa manaja anay ianareo satianareo izahay ary mbola naranareo vola mikarenay ihany koa ka dia misaotra sy mankasitraka tompoko dia efa nanao vavaka moa nareo teo niaraka tamin'ny rala fidèle dia hoy zahay hoe mbola toizy io ny vavaka ho anay satria ny andronay sisa dia efa nomaninay ho an'ny tompo ho an'ny asan'ny tompo ary raha ny tenako manokana dia tena miezaka mihitsy hoe Andriamanitra anao izay tena mahafaly anao tokoa zahay amin'izao andro sisa izao dia ho tapanay moa zany mofomamy eto dia misaotra nareo ihany koa ny amin'ny mofomamy izay nomenareo anay raha ny marina moa taloha tena ninana mofomamy be mihitsy izay tena ninana fa tateoriana somary nalatsaka kely a finanana mofomamy fa saingy rehefa tena tsara be kosa le mofomamy a dia tsy ho alatsakay fa tena mihinana izahay ka inona fa tsara be raha la fidèle zao da ho azy ento ny voasoratra eto moa zany a dia hoe ho tanteran'i Jehovah ny angatanao rehetra salamo faharoapolo andiny fadimy tapany farana dia ho tanteraka aminay tokoa zany teny nataonareo ho anay avy amin'ny tenin'Andriamanitra izany fa ny teninay kosa raha manapaka ty mofomamy ity dia zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy reo tsodrano sy reo teny efa navotsitray hatramin'ny fiandohany taona ka hatramin'ny androany ary reo afatra marobe izay efa nentinay teto ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy ho amarin'ny tompo sy ataony tanteraka aminareo fiangonana ane izany tompoko ka dia ny voninahitra ane ho an'Andriamanitra irery any samy tain'Andriamantsika tompoko dia farahantsika ny fotoana ny arantsika teto satria efa amin'ny folora zany zao a dia hivavakantsika tompoko raha io misaotra amin'ny anaran'i Jesosy fa vita soa indray ny fotoana androany teto ny arahanay tamin'ny fiangonana ray manontolo tsy teto ihany fa trany toerana maro samihafa misy azy ireo any misaotra ny amin'ny fombanao anay
ary amin'izao taona sisy amin'izao andro sisy izao dia mbola matoky izay fampiasanay ianao ary tamanokana zao fiangonana izao ho voninahitry ny anaranao tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen dia samy tainy tompontsika rehetra tompo